ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Falimiraba antsika ry havana tratry ny taona vaovao 2023 soran'Andriamanitra tsika fa nahafarana iny taona 2024 iny izay ny fangaroaron'ny fifaliana, zava-manahirana, ny fandresena, ny ady sarotra izay ny ainan'ny isan-tokantranona nisam-batan'olona. Kanefa dia marina ny tenin'ny mpanao salamo hoe fa Andriamanitra dia nitondra antsika ny voaka tamin'ny fitahiana mahatrikitra. Dia arabaina ianao tratrizao taona vaovao zao dia manonona ny fifaliana sy ny fahasoavan'ny tompo mamakivaky ity taona ity. Tsy andeha irery ianao fa olo alanao sy vody lalanao ny tompo, satria Andriamanitra mahatoky izy ary marina amin'ny teniny ka dia hiazona anao ho mpandresy amin'ity taona ity. Ny mofinaina voalahatra ho antsika ry havako dia ny bokin'ny Apokalipsy toko 1:20. Apokalipsy toko 1:20 ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy 19 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary nahita lanitra vaovao sy tany vaovao fa efa lasa ny lanitra voalohany sy ny tany voalohany ary ny ranomasina dia tsy misy tsony. Ary nahita fa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao nidina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra, voahomana tahaka ny ampakariny efa miaingo eo amin'ny vadiny. Ary nahareo feo mahery avy teo amin'ny seza fiandrianana na hoe indro ny taberna kelin'Andriamanitra dia eo amin'ny olona ary izy hitoetra eo aminy ary ireo olony. Ary Andriamanitra no hitoetra eo aminy dia ho Andriamaniny. Ary ho afaniny ranomaso rehetra amin'ny masony ary tsisy fahafatesana intsony sady tsisy alahelo na fitarainana na fanaintainana fa efa lasa ny zavatra taloha. Ary olona mipetraka eo ambonin'ny seza fiandrianana, indro avaoziko ny zavatra rehetra ary eo koa izy soraty fa mahatoky sy marina ireo teny ireo. Ary eo koa izy tamiko, tanteraka ireo izao no alfa sy omega, ny fiandohana sy ny fiafarana, izao hanome mamaim-poana amin'ny loharanon'ny ranonaina ho an'izay mangetaheta, izay maharesy sy nandova zany zavatra izany ary ho Andriamaniny aho ary izy ho zanako. Fa ny osa sy ny tsy mino sy ny vetaveta sy ny mpamonin'olona sy ny mpijangajanga sy ny mpanao diratsy sy ny mpanompo sampy mpandainga rehetra dia hanana ny anjarany ao anatin'ny farimy rehetra avo sy solofara izany fahafatesana faharo. Ray masino manomasinana ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Andininy 15. Ary hoy ilay mipetraka eo ambonin'ny seza fiandrianana, indro havaoziko ny zavatra rehetra fa efa lasa ny zavatra taloha. Ravako ity Apokalipsy toko 1:20 ity dia fahitana zay nanehoan'ny tompo tamin'ny Jaona ny zavatra hitranga any am-parany, ny zavatra hitranga any amin'ny fiafarany zao tontolo zao. Ary asehon'ilay fahitana fa lanitra vaovao sy tany vaovao no ampanantenain'ny tompo antsika. Tsy hoe ny tany honenantsika akory no amboarin'Andriamanitra honenantsika rahatr'izay, fa tany vaovao sy lanitra vaovao no nomanin'ny tompo ho antsika. Zany teny zany keo nefa no zary ho mofinaina ao antsika amin'izao herinandro voalohany sahady amin'ny taona izao. Ny tompo no miteny, indro havaoziko ny zavatra rehetra. Andininy 15, fa efa lasa ny zavatra taloha. Andininy 14. Inona no havaozin'ny tompo ry havana? Inona no havaozin'ny tompo? Inona no ampanantenain'ny tompo havaoziny ho anao amin'ity taona ity? Hoy ny andininy voalohany hoe lanitra vaovao sy tany vaovao. Zay no omen'ny tompo anao, zay no havaozin'ny tompo. Izy tsy niteny hoe tany vaovao sy lanitra vaovao, fa lanitra vaovao aloha sy tany vaovao aloha havaozin'ny tompo. Inona ny dikan'izany ry havako malala?
raha ampiarina am'izao taona vaovao nomeny ny tompo antsika izao. Voalohany de ny hoe lanitra aloha, raha miteny hoe lanitra isika, lanitra vaovao, dia mazava ho azy ny fifandraisanao amin'Andriamanitra, ny fomba fahatakaranao an'Andriamanitra, ny fifandraisanao amin'ny tompo amin'ny finoana havaozo ny tompo zany. Raha miteny ny tompo eto manao hoe lanitra vaovao dia mazava ho azy lay ho avy hovatantsika sy andrasan'ny tompo antsika amin'ny andro farany. Fa raha ampiarina am'izao taona vaovao zao, inona moa ny lanitra vaovao havaozon'ny tompo anao? Ny finoanao, ny fanoloran-tenanao, ny fiainam-panahinao dia havaozon'ny tompo. Inona ny efa lasany taloha? Lasa lay taloha, fa fiainam-panahy vaovao no tian'ny tompo iainanao am'izao taona vaovao zao. Efa lasa lay tebiteby, efa lasa lay tsy fahatokina n'Andriamanitra koa aza, efa mety ho lasa lay fiainam-panahy tsy maro toerina, efa mety ho lasa lay fahalainana ara-panahy, efa lasa ny zavatra taloha. Fiainam-panahy vaovao no tian'ny tompo iainanao am'izao taona vaovao zao. Azany no tian'ny tompo iainanao koa amin'ny fanompona hoe te hanavao anao ny tompo am'ty taona 324 ity, ary mampanantena fa tsy anao akory manavao ny fiainam-panahinao, tsy itsika no miezaka manavao ny fiainam-panahy tsika, fa ny tompo no miteny havaoziko ny lanitra vaovao, omeko lanitra vaovao, zany hoe omeko fanoloran-tena vaovao, havaoziko am'ty taona ity ny fanomponao, ianao le nalaindaina kely iny, ianao le tsy nazoto iny, ianao le morakivy ara-panahy iny, ianao le na tsy ary tena ho marefo iny, ianao le na tsy ary tena ho tsy tanteraky iny, omen'ny tompo fanoloran-tena vaovao, fiainam-panahy vaovao. Hoy ny tompo manao hoe efa lasa le zavatra taloha. Fa ny faharoa koa nefa, raha ohatra ka miteny ny tompo eto manao hoe lanitra vaovao sy tany vaovao, tsy hoe miainga aminao ihany, tsy ny fanoloran-tenanao ihany, fa ny tompo koa dia anome fomba fijery vaovao ara-panahy ny fiainanao. Mila lavitra no zany izy miteny manao hoe indro havaoziko za Andriamanitra no hanavao ny tsy ny fiainam-panahy ihany, fa hanavao koa ny fahafantarako anao. Ny tompo de manaiky hanavao indray ny fahafantarany antsika. Tsy ilay isika taloha, io de Paoly de manazava an'io manokana amin'ny taratasy nosoratany amin'ny Korintianina, taratasy nosoratany amin'ny Galatianina, no hoe misy lay olona taloha, lay nofo, lay ambaran'ny Galatianina hoe nofo, ambaran'ny Korintianina hoe adama ela, lay olona zay ara-nofo, lay olona zay tsy nahafantatra an'Andriamanitra, mandany sitrapon'Andriamanitra, lay olona zay manalavitra an'Andriamanitra, mety ho mpikomy amin'Andriamanitra mihitsy aza, mety ho mpiady varotra amin'Andriamanitra ka tsy maika hanao ny sitrapon'Andriamanitra, fa maika hanao ny sitrapon'ny tenany. Izay aloha ambaran'ny Paoly hoe amin'ny Galatianina hoe ny nofo. Raha am'ty zany ny tompo manao hoe indro havaoziko ny zavatra rehetra amin'ity taona ity, ka lanitra vaovao no omeko anao de zao ho havaoziko ianao, ka ny fahafantarako anao de zao tsy olona taloha tsony, fa olom-baovao anatrehan'Andriamanitra. Efa lasa lay olona taloha satria efa nandalo krismasy, de omen'ny tompo fihavozana vaovao, dia io teneniny amin'ny andininy fa fitomana hoe ary izy ho zanako, zay le olona vaovao. Amin'ity taona ity zany de zao ho havaozon'ny tompo koa ny fahafantarana anao, ary tsy hijery anao amin'ny maha-mpanota anao izy, tsy hijery anao amin'ny maha olona tsy tanteraka anao Andriamanitra, fa noho ny zanany izay teraka tamin'ny krismasy, noho ny zanany zay maty teo amin'ny hazo fijaliana, dia ho tononony ianao araka ny teniny manao hoe ary izy ho zanako. Zay le lanitra vaovao, manaiky hijery anao ho toy ny zanany Andriamanitra, manaiky hitondra anao ho toy ny zanany Andriamanitra. Afaka malala havaozy ary ny fanoloran-tenanao. Ny tompo efa manavao ny zavatra rehetra amin'ity taona ity ho anao ny ara-panahinao, satria zanak'Andriamanitra ianao, de matoki ary eo mpamakivaky eny ity taona ity, fa ny fiainam-panahinao de ny tompo no iaro anao. Iaro anao amina zavatra sarotra isan-karazany amin'ny fiainam-panahy. Azo adonona fa
tsy hoe zavatra mora kory mahana fiainam-panahy mitoetra tsara am'izao andro enatsika izao, tsy mora mahana fiainam-panahy mitoetra tsara. Mety ho mora kokoa aza ny manana fiainana ara-nofo milamina tsara raha maha olombelona, fa sarotra de sarotra mahana fiainam-panahy mitoetra tsara raha tsy Andriamanitra ny manome zany, raha tsy Andriamanitra ny manolotra sy manome zany fanomezana hoe fiainam-panahy mitoetra tsara zany, de tsy mahana fiainam-panahy mitoetra tsara isika. Eto ny tompo de manome toky anao am toetoana telo amby roapolo sy roa arivo ty am'izao mofinaina tandrifiny menanao zao hoe indro avaosiko ny zavatra rehetra, de manome toky ny tompo fanomeanao fiainam-panahy vaovao ary ho zanany hitondranao ho tahaka ny zanany izy. Fa ny faharoa zay aseho n'lay mofinaina ny andiny voalohany toko faitra amby roapolo, toy izy manao hoe tany vaovao no omeko anao. Rehefa maro toerana tsara ary lay lanitra, zany hoe rehefa maro toerana tsara ny fifandraisanao amin'Andriamanitra, rehefa maro toerana tsara ny fiainam-panahinao no avaozon'ny tompo ka tonga olon'ny fiainam-panahy vaovao zanany, de iako hanako eo amin'ny fiainanao zany, de ho avaozon'ny tompo koa ny taninao. Inona lay tany? Izay misy anao, le fiainanao isan'andro, lay asa fivelomanao, zay ilainao amy maha olombelona anao, zay lay tany. De hoy ny tompo manao hoe indro avaoziko ny zavatra rehetra, dia avaozon'ny tompo raha teo koa zany, ka ataony tonga tany vaovao, ataony tonga fiainana vaovao ny fiainanao. Andriamanitra dia mitondra anao amin'ny fitahina mahatretrika, ary izay fitahina mahatretrika ny fiainanao eto ambonin'ny tany zay dia ateraky ny fahalavorarian'ny fifandraisanao ara-panahy amin'Andriamanitra. Andriamanitra eto de manome toky aza fa hitahy sy mombanao izy ka hanome tany vaovao ho anao. Inona le tany vaovao? Io fikelezana iny io avaozon'ny tompo io, lay fahasalamany avaozon'ny tompo io, lay asa mety ho nakifiky voatrany tsy de nampahvokatra, lay tamin'ny taona lasa iny efa lasa ny zavatra taloha, atombohy amin'ny finoana zany ity taona vaovao ty hoe tany vaovao, fomba fiainana vaovao ny tian'ny tompo iainako, fanantenana vaovao zany ny tian'ny tompo iainanao, herim-panahy vaovao zany ny tian'ny tompo iainanao, fitahina vaovao zany ny tian'ny tompo iainanao. Zay le lanitra vaovao sy tany vaovao. Koa malala ndraindray marina loatra fa hoe amin'ny fiainantsika olombelona de hoe misy ny fitohizan'ny fotoana, marina loatra. Itsika zay protestanta de resy lahatra ny aminy hoe ny fikelezantsika aina ny vokatry nataotsika dia itsika ihany no mitondra azy, itsika ihany no mizaka azy, tompon'andraikitra am'izay mety ho asatsika na zavatra nataotsika isika tena toe-tsaina kristianina tsotra fotsiny zao zany. Fa izao rehefa koa malala ity taona vaovao ty de zao tena ho fafan'ny tompo ny zavatra taloha, vitan'Andriamanitra zany, tsy Andriamanitra raha tsy mahay andray izy. Raha ohatra ka izaka samy reriny ny tsy fahombiazanao ianao de tsisy antony azy fijaliana, fa matokoa ny tompo mato amin'ny azy fijaliana, tsy amy lafiny ara-panahy ihany fa tena amy lafiny maha olona feno mihitsy, ka matoa izy tonga ety ambonin'ny tany de miara-mitondra aminao ny tsy fahombiazanao, miara-mitondra aminao ny fitavozavozana, miara-mitondra aminao ny mety tsy fahaiza miasa mihitsy koa aza, mety miara-mitondra aminao mety am'izay izay everina ho tsy ananan'ny tompo fafahana miditra de hidiran'ny tompo na asoina fiainana manokana io de azo ny tompo hidirany zany. Tsy Andriamanitra izy raha manapetra. Zay no mahatonga ny teny eto manao hoe hanome tany vaovao, havaoziko hoy ny tompo, tsy hoe havaozintsika, tsy hoe havaozinao fa havaoziko asan'Andriamanitra manokana. No zany mino eo mpamaky vakina ty taona vaovao ty fa havaozin'ny tompo io, hain'ny tompo ny zavatra rehetra, tsisy mahagaga, tsisy zava mahagaga tsy hain'i Jehova, tsisy zava mahagaga tsy hain'Andriamanitra, tenin'Andriamanitra zany, ary marina amin'io baiboly manontolo io. Ataotsika zay mety ho tandrify antsika,
ataotsika zay mety ho fikasana tsara ty anatintsika fa ao anatin'ny finoana ny fahasoavan'Andriamanitra zay hana avao sy hitantana ary hivimbina atsika. Hoy ny tompo anao hoe efa lasa ny zavatra taloha. Afako asa zay niainanao iny taona lasa iny. Fa ny bokin'ny Apokalipsy eto manao hoe nisy ranomasy ve efa taloha zany. Ny vaovao de zao ho fafan'ny tompo ny ranomaso rehetra. Zany hoe na inona lalovanao dia efa tsy ny ranomaso intsony. Ny tompo ny teny farany amin'ity taona 2024 ity. Nisy fahafatesana ve? Dikany hoe fahafatesana de zao faharavana, faharavam-pananana, faharavana asa, faharavana amin'ny lafiny maro, dia tsisy an'izany intsony amin'ity taona 2024 ity. Tsy hoe tsy misy an'izany amin'ny lafiny herim-pon'olombelona, tsy hoe teny tononona fotsiny zany, fa izao hoe eo akaikinao Andriamanitra, ary rehefa eo akaikinao Andriamanitra de zao na mety ho faharavana am'izay mety hoetretan'ny olombelona azy ara, de tsy faharavana eo anatrehan'Andriamanitra. Na inona mety heverin'ny olombelona karaza-paharavana, de tsy faharavana zany eo anatrehan'Andriamanitra. Zay mahatonga amin'ny Paoly miteny Romana 9:5 manao hoe ny zavatra rehetra de miara-miasa asoanao amin'ity taona 2024 ity. Satria ny tompony efa miteny avaoziko ny zavatra rehetra. Inona koa ny zavatra taloha efa lasa ka tsy ho hitanao amin'ny tany vaovao no men'ny tompo anao. Toy izy manao hoe tsisy alahelo intsony, tsisy fitarainana, tsisy fanaitainana. Tsy hoe lasa anjely akory sika amin'ity taona 2024 ity ka tsy mety marary. Tsy hoe anjely akory sika amin'ity taona 2024 ity ka tsisy hita ka tsy manana zavatra ho tarainina amin'Andriamanitra intsony. Fa izao ry havako malala, hiaraka amintsika Andriamanitra. Ka Andriamanitra dia andreny sentiny fotsika. Melony ny tarainatsika dia Andriamanitra efa mandre an'izany. Melony zay mety ho fanaitainana lovantsika dia Andriamanitra no mitondra an'izany fanaitainana zany. Ka na mamaky ny afo azy tsika, tsy ho may, tsy hoe tsisy ny afo fa tsy may sika, tsy hoe tsisy ny fanaitainana fa ny tompo no mitondra azy, tsy hoe tsisy ny taraina fa ny tompo no mandre an'izany rehetra zany amin'ity taona 2024 ity. Zay mahatany vaovao azy. Mety zary havako malala hiaraka amin'ny tompo amin'ity taona 2024 ity. De inona ny tian'ny tompo toetsainao ary raha miteny izy manao hoe avaoziko ny zavatra rehetra efa lasa ny zavatra taloha. Havako andeha hitodika any amin'ny hoavy ny maso. Andeha hitodika any amin'ny hoavy ny maso. Zay ny tian'ny tompo iainanao, mibanjina ny hoavy. Efa lasa, efa nivalona ny tsy fahombiazana, efa nivalona ny tsy nety rehetra, satria efa ho andamosinao ny tompo ary efa loha lalanao ny tompo. Mpanjindry havako malala amin'ny finoana ity taona 2024 ity. De hiara-matoky an'Andriamanitra isika, de hiara-mametraky zany eo am-pilatanan'Andriamanitra isika mba ho tao mpandresena, ho tao naniasa ho atsika ity taona 2024 ity. Ny perika mpanomena antsika tany amin'ny fiangonana omaly alahady dia momba ny asa. Andriamanitra nanome asa ho an'ny olona. Andriamanitra nahary ny olona mba hiasa. Andriamanitra nametraka ny olona teto ambonin'ny tany mba hiasa. Andriamanitra nametraka ny olona teto ambonin'ny tany mba ho tompona andraikitra hiaro ny asan'Andriamanitra sy ny faharian'Andriamanitra. Zany rehefa malala taona ny asa ny taona 2024, tsy taona ny fitavozavozana, tsy taona ny fatorotoriana, taona ny asa ny taona 2024. Raha ohatra ka ny perikiopa zay nomena antsika omaly tamin'ny taom-baovao no arahana. Satria taona ny asa ny rehefa malala de taona ny fanavaozan'ny tompo anao koa. Taona fibanjinana zany ny hoavy, taona fikasana zany, taona fandrafetana lahatr'asa zany, taona fandrafetana fikasana zany. Ary raha mandrafitra fikasana ianao amin'ity taona vaovao ty, raha maniry anao zavatra ianao amin'ity taona ty de zao miaraha amin'Andriamanitra. Fa izy no efa niteny fa havaoziny ny zavatra rehetra. Ny finoana ary havako malala no hitafio
amin'ity taona ity fa ny faharoa ry havako dia tsy hoe amy lafiny arakasa ihany fa mbanjiniko amy lafiny finoana ny fikasana tsara fa ny faharoa de izao metezako ianao hitondra tena tsara amin'ity taona ity. Ny andininy ny fahavalo ray manontolo dia aneon'ny tompony tsy fakasitrahany ny tsy fahamendrena raha-pitondratena de itaony ity zany dia itao manotompo anao koa mba hiavao amy fitondratena tsara, mba hiatsara amin'ny fitondratena dia manaova fikasana hoe za tompo dia mikasa mba hiala am'ty zavatra mety mamatotra ty asa inon'io ianao sy ny tompo ny mahalala an'izany, anao sy ny tompo rery zany tsy voatery teneninao na amin'iza na amin'iza fa anao sy ny tompo izy miteny hoe havaoziko ny zavatra rehetra de mikasa hoe za tompo any de mba hiala am'ty asa toetra masiky ty, mba hiala am'ty za maherisitry ty, tsy fantatro zay mety ho karazany zavatra tianao hiavaozanao am'ty taona ity de manana an'izany fikasana zany. Tsy amy lafiny materiel ihany ny fikasana hoe mba hiezaka hanao an'izao, hiezaka hanangana an'izao, zay eo efa ao anatin'ny tany vaovao zany fa izao mikasa koa ry havako malala mba hanana toetra tsara, hanana toetra tsara. Ary io le tenenin'ny Paoly manao hoe aoka rery olona zay mangalatra mba tsy hangalatra intsony, aoka zay rehetra olona tsy manam-pahamasinana mba hiaina amy fahamasinana, fa aoka ho masina ianareo satria masina hoy hoe ao am-bokin'ny Levitika izy ary zany de fikasana vaovao tokony ho ananatsika ry havako. Eto-pamankarana de mampahery anao ry havako, mampahery anao fa ny tompo de hanavao ny zavatra rehetra ho anao, ho avaoziny io fa mino ary maneke raiso izany fanavaozana izany mba tsy ny taona ihany ny vaovao, taona nge io foany, tsy ny taona ihany ny vaovao fa mitondra inona moa ny taona raha tsy manaky avao ianao, mitondra inona moa ny taona raha tsy avaozin'ny tompo ianao. De eka tena avako malala ho famantarana hita maso amin'ny fanavaozan'ny tompo anao ny taona vaovao telo amby roapolo sy roa arivo de vaovao ny taona de tian'ny tompo vaovao koa na ny finoanao na ny fomba fiasanao na ny toetranao ary dia efa lasa ny zavatra taloha ary ho amariny ny tompo aminao le teny manao hoe raha misy olona ao amy Kristy de olom-baovao izy, olom-baovao anenao am'izao taona vaovao zao, olon'ny finoana, fitiava-namana, ny fifaliana, ny asa. Ivavakitsika tompo misaotra anao noho ny amin'ny taona vaovao nomenao, taona vaovao zay tianao hanaovana zava-baovao anay, lanitra vaovao, tany vaovao, fikasana vaovao ny tianao hiainanay na ara-panahy io na amy fomba fiainana isan'andro. Tompo, tsy asanay olombelona no ahafahanay miavao na manavao fa asanao Andriamanitra rery ihany. Avao izy ary tompo amin'ny alalan'ny fanahinao masina ny fiainam-panahinay, avao izy amin'ny alalan'ny fanahinao masina ny fifandraisanay aminao mba olom-baovao ny finoana sy ny faharetan'izay. Avaozy koa tompo amin'ity taona ity ny fiainanay, ny asanay, ny fanoloratenanay, ny fanomponay anao indrindrindrindra maika moa fa ny fivelomanay avaozy ho vaovao, ho toe-tsaina vaovao noentinay miaina am'ty taona telo amby roapolo sy roa arivo ity. De jereo ny tanindrazanay havaozy tompo amin'ity taona telo amby roapolo sy roa arivo ity. Mampanantena fanavaozana ianao, mampanantena ianao fa havaozinao ny zavatra rehetra, havaozy ny tanindrazanay tompo amin'ity taona telo amby roapolo sy roa arivo ity. Havaozy koa ny fiarahamonina misy anay, havaozy ny manodidina anay rehetra tompo amin'ity taona telo amby roapolo sy roa arivo ity, fa mampanantena an'izany ianao ho vaovao, ho fiainana vaovao no hiainanay any amy toeram-piasana, any amy sekoly. Havaozy koa ny fiangonanao tompo, havaozy ny hery ny fiangonana ahafahany miasa mitory ny filazantsaranao, havaozy ny fiainam-panahin'ny fiangonanao ahafahany mijoro vavolombelona amin'ity taona telo amby roapolo sy roa arivo ity. Havaozy koa n'isam-pianakaviana, isam-piankonana, ho fifankatiavana vaovao, firaisan-tsaina, fiombonana no iarahan'ny mpianakavin'ny finoana miatrika ity taona vaovao zay nomenao ity. De mitahy anay Jesoa ary meteza elo lalana anay
amin'ny hoavy rehetra vakivakinay ity taona ity, amin'ny anarantsao Kristy mpamonjy, amen.